Shalom shalom, shalom shalom لكلام. Manaraka antsika rehetra manaraka ao amin'ny Facebook. Magnitsika shalom shalom aby Khaim, Ishay ao amin'ny Facebook sy ny fianakaviana rehetra ambony. Shalom shalom Rabbanita Anamouna ao amin'ny Facebook. Shalom shalom ihany koa an'ireo izay manaraka an'ilay rediffusion ilay izy miezatra. Anitsika zany ny fianarana ny Shahariki Dosha ilay varavaran'ny fahamasinana zay ny dikany ny Rabbi Khaim Vital dia efa limoto fito amby folo zao nataontsika Baruch Hashem mandroso tsikelikely amin'ny fianarana ny antsoina hoe tikony anidota na fanitsina fanamboarana ny toetra zany zay tena marina dia anozantsika nijanona tamin'ny farany mikasika an'ireo mitzvot na ireo didy izay tokony tanterahany olona antsoina hoe tsadik na olona mahitsy zany na olona marina. Dia tonga misy rasinareo mijery ny cours natao tany aloha fa tonga dia tohizina izy amizay afaka mandrositsika amin'ny fianarana an'ilay hoe inona zany azo atao mikasika an'izay hoe tikony anidota na fanatsina sy fanampiana ilay toetra ataontsika toetra ratsy tanànana hatradray ka ho ahitsy ilay izy. Araky ny cours hitantsika taminy ny fahendrena izay mifototra amin'ny toetra tsara iny no mitondra ny olona anankiray ary manampy be ny olona anankiray ahazo ary hiaina amin'ireo dingana efatra ny fianarana ny Torah hitantsika tamin'ny Mali, Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod. Ka izay mahatonga ny Rabbi Khaim Vital tamin'ny cours nataontsika tany aloha hoe ny olona feno fahendrena hozy izy dia moramora aminy no mahazo ny antsoina hoe Ruach HaKodesh na ilay antsoina hoe fanahy masina na fanao Ruach HaKodesh fitaovana azahoana mahita miakatra ambonin'ny fotoana ny dikan'izay sady mahita ny tany aloha no mahitazana ny ho avy Ruach HaKodesh zay. Matava dia tsy diniako ny dikan'izay mahita ny zavatra tsy hita maso ary ny zavatra tsy hita maso no resaka zay no ao anatin'ilay Torah antsoina hoe Torah Aleph ilay manomboka amin'ilay renitsoratra Aleph fa tsy manomboka amin'ilay renitsoratra Bet hoe Bereshit zay ananantsika hatramin'izao. Izay no tonga ny hoe ny varavarana ny fanampiana ary ny fizarana eto amin'ity boky antsoina hoe Shahariki Dosha ny Rabbi Khaim Vital aty ilay ahoana ny atao azahoana n'izany hoe fahendrena zany. Inona ny antsoina hoe toetra tsara, inona ny antsoina hoe toetra ratsy, miditra any amin'ny siprien, miditra any amin'ny fototra amin'ny tsiambaratelo mihitsy inona ny antsoina hoe toetra ratsy. Fantatra mihitsy miaraka amin'ilay élément miaraka aminy afo, rano, rivotra, tany. Maninona mila mianatra an'izany, inona ny idiran'izay sy ny olona hoe manam-pahendrena satria efa tianao hoe lasa mahazatra anao ny antsoina hoe fahendrena satria efa fantatrao ny hoe inona ny zavatra tsy tokony andehanana, inona ny toetra nanana taloha ary nahitsy. Izay zany izy hoe ny tanjona zany eto miova, misy fiovana satria ny olona anankiray tsy tonga dia hoe tonga eto amin'ity tany ity tonga dia hoe misy ny karazana zay fa vitsiny fa ny ankamaroan'ny olona efa tonga eto an-tany mandalo eto an-tany dia iny tsy maintsy manana ny toetra tsarany sy ny toetra ratsiny. Dia ny toetra ratsy moa zany no ataontsika hoe mila ahitsy. Izay ilay fitaovana ananantsika eto Baruch Hashem ao anatin'ny Torah ilay izy fa amin'ny antsoina hoe Torah Sod de Pshat raha ho an'izay mahatadidy an'ilay cours tamin'ny Mali dia ny Sod de Pshat ilay ao anatin'ilay dingana Pshat voalohantsika Olam Ha'asiya dia ilay farany avo amin'io dingana io ny antsoina hoe Sod de Pshat ireo ilay boky ianarantsika zao Shahariki Dosha. Izy tasema fetsifosiny ilay boky Shahariki Dosha hay. Mialatsiny fetsifosiny verina zaka ny boky. Baruch Hashem Shinchi Khamishitsika zany janona tamin'ilay karazana mitzva farany, maintsy ilay mitzva faradimy
زي إن ليز أدير كيف سنجامني أو تبدي تيك أخامشي مزود شيئين بيد أدم لحبش أحريهن إلا إم كان يزمنين حكتوش بروحو ليدو dentro le karazana mitzvot zay tokony tanterahany tsadik anankiray ozy izy fa le izy tsy ho tanterahana izy satria tsy ho ampelantanany ny fotoana anatanterahana an'ireo mitzvot reo fa Hashem akadosh baruch hu no mitondra azy eo ampelantanany amin'ny fotoana zay tokony anatanterahana azy. Efa natombokontsika ireo mitzvah reo fa tonga dia tohizana zany tamin'ny nijanontsika tamin'ny farany. Hashem dia eo izy hoe ולהיות צנעות בבית הכיסא. ולבחר ברכת הנכונים בכל מיני נאה. ולהבדיל באומצי יום טוב. הייתי כאן זן נפרן. כס כאן דווה. ולידע כי השם הוא האלוהים ובפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לפעללנה וזיז פתב هذا تيجي فانا دي لافتن لي ميتفا فادين فتيتيا ميتفوت ناتوناوي ميتفوت إلوهم ميتفوت عسا شيل تورا كأشير مفارشيم بسفر الزوار ريتوزيزان لكرازنا ميتفوت سي internet tazana ao anatin'ny Torah fa no azavaina ao amina siprien kokoa rehefa manokatra ny boky antsoina hoe Zohar. Io le isika tamin'ny maly hoe Zohar no antsoina hoe Sod ny Pshat. Dia ny Zohar ilay boky nosoratan'ny Rabbi Shimon Bar Yochai. Ato zany isika mahita an'ireo fomba na ireo mitzvah izay niresahan'ny Rabbi Shimon Bar Yochai ho an'izay olona anankiray tena maniry zany izy hiakatra amin'ilay nahazo an'ilay dingana antsoina hoe Sod ny Pshat. Dia avy eo zany manokatra varavarana avy amin'ny alalan'ny fahendrena satria izay ny anarany eto hiakatra amin'ny antsoina hoe Torat Alef. Dia reto zany ilay mitzvot na didy tokony tanterahana raha ohatra ka izay ny tanjon'ilay olona. Averina ihany tsy ny olona rehetra no manana an'izay faniriana izay hiakatra dingana ara-panahy. Misy ny sasany hoe izay vitako fa aleo za hiaina tsotra tsy tsara izay tsy ratsy izay fa izay no hery namena Hashem ho azy. Tsy fitsarana olona mihitsy zany zavatra zany fa ny fahatarana fotsiny hoe raha ohatra zany hoe te hiara-hiasa amin'ny olona manana an'izay faniriana hoe hiakatra foana izay ny antsoina hoe bene alia rehefatsika tamin'ny voalohany indrindra te hiara-hiasa amin'ny olona manana an'izay tanjona hoe hiakatra foana ara-panahy dia jereo zany ilay olona aiza ho aiza ny heriny inona ny mahaliana anazy anatin'ny Torah ilay Pshat ilay Torah tsotra hoe ataoko fotsiny izay ajahako ny fomba ary tsy mandika ny fady fa avy eo za eto amin'ny manao ny fiainako. Baruch Hashem. Zay zany dia ilay olona zany avela izy eo fa mitrandraka foana zany isika ilay olona hoe izy ilay olona liana amin'ny antsoina hoe fahamarinana dia hiakatra foana midingana ara-panahy. Izay ilay hinanan'ilay Sod, Sefer Hazoar, Rabbi Shimon Bar Yochai, tsy vitan'izay Rabbi Chaim Vital sy ny mpianatra azy Ari Akadosh, Ben Ish Chai sy ny sisa. Dia reto zany ilay mitzvot ao anatin'izay. Dia izy hoe le Kadesh Shemo بنقدشاه اوكي زي فتيش كده لمساخ نفسه لميتات وجام لبكاء بو بنفيلات أبايم ببسوك إليها الشام نفسي إسا ريتو ميسي ميتسفا أنا كرو misy ozy izy rehefa tonga amin'ny ho an'izay efa mahafantatra an'ilay tefiloty mantsy misy dingana maromaro anatin'ny tefila na ny fivavahana. Misy tonga ho izy ianao tokony hoe limsor azafady nafsho le mita. Alonga adika fotsiny fa reto mantsy misy minhag na fomba bebe ao anatiny. Fa ho izy hoe tokony mandray ianao ozy izy ny antsoina hoe arba mitot. Ny fomba fahafatesana anankiefatra zay mitanteraha izay nisy tany amin'ny telopolo tamin'ny andron'ny telopolo mbola nitsangana. Inona reo fomba faminareo voalohany skila zany na paty avy amin'ny torabato. Serefa
ny olona maty moa zany avy amin'ny satria nidorana serefa de rehefa avy eo hereg ndray nikendaina misy zavatra manakena hereg de henek avy amin'ny antsy tsatoana antsy tasema misy code regny de reo zany izy zany mila alainao eo amin'ny ara-panahy izy fa tsy ara-batana satria zay limso nafsho nefesh avy amin'ny fanahy fa tsy hoe avy amin'ny vatana hazo shalom hoe dorana le olona satria zay no voasoratra ao tasema hazo shalom gam lidbaka bo be nefilat apahim de tsy vitan'izay fa misy an'le fo misy atsona hoe nefilat apahim zay rehefa vitany atsona hoe amida de misy nefilat apahim nidika nefilat apahim lasaka amin'ny tany ny tarehy zay azafady zavatra nataony fampianarana ny Moshe Rabbeinu tasema de le yadia ki Hashem hu Elohim bipasuk shema Israel Hashem Elohim Hashem echad de mila mamifantatra ozy izy fataro fa rehefa mamaky an'le shema le fanekepona ngamba kadikazika le shema zay mihevitra an'le izy hoe manaiky anao fa Hashem Elohim izy no Hashem matsika yadia ki Hashem hu Elohim yudke vavke ozy izy dia Elohim avec un code reo misy tsamatengera reo anatin'izay de Hashem echad de Hashem ozy izy ray ihany le hitanag be Shabbat de makafy reo atika konzay mina makafy zany atsika zay ny amin'ny andro ny Shabbat le havdil be motsei yom tov aveke fotsiny amin'ny hoe makafy amin'ny Shabbat makafy amin'ny Shabbat araky ny fitatsika misy ny dikany ny hoe dikany tsotra tena hoe makafy dikan'izay mila misakafo tsara mila manao akanjo tsara mila misotro zavatra tsara de afaliny fa amin'ny dingana antsona hoe sodiny Torah sodiny pshat le hitatsika tam'maly ny fakafy le makafy an'le fotoana Shabbat ampitomboina ny fianarana Torah amin'izay fotoana zay amin'ny Shabbat vitan'izay fa misy ny tefila moa zany efa mazava ho azy fa ny tefila zany mivavaka efa misy miova amin'ny tsy mitovy amin'ny fivavahana andavanandro efa misy fiakarana zany misy fiovana zay mahatonga hoe anaty Shabbat tokony mitombo ny ora ianarana raha ohatra ka hoe isan'andro amin'ny andro tsotra adiny roa fianarana Torah de amin'ny Shabbat tokony faravakely adiny 4 atao doblena zany le izy fa ny tena tsara de hoe atombo tena miavaka mihitsy zany izy amin'ny andro hafa anega be Shabbat oke miavdila be motsei yom tov de mila koa izy ianao mafantatra manafaka le havdil fanavahana ny andro atsona hoe andro fety na Shabbat sy ny andro andavanandro zay le hoe avdala efa vita ny Shabbat de misy avdala ou le Sheva le Shimo le Kayem mitzvah tia misy ozy izy hoe mila manao voady ozy izy avy amin'ny anarana Hashem raha ohatra ka andray mitzvah nefa misy ohatran'ny hoe fanohitra amin'le fampianarana anatin'ny Torah miteny hoe tokony tsy manao tokony tsy zatra izy ny olo anankiray manao voady ary indrindra manao voady avy miaraka amin'ny anarana Hashem nefa ino ny zavatra tenenin'ny Rabbi Chaim Vital eto amin'ny alalan'ny Sefer Zohar manaova ozy izy voady avy amin'ny anarany Hashem raha ohatra ka te andray mitzvah anankiray misy fomba fataony rehefa manao voady fa tsy amana aveo fa be dia be reo ny tsika mamaky fotsiny aloha zao fa raha ohatra ka mijanona isaky ny mitzvah teneny eto mety mahavita taona ray mitzvah anankiray Levacher birkata ane'im bechol mine ha-ne'ah de mila izy manao foana bénédiction bracha alohan'ny misakafo na alohan'ny hahazo tsirony amin'ny zavatra anankiray ny tsirony zavatra mantsy tsy voatery hoe anatin'ny vava satria misy koa ny makatsirony amin'ny zavatra tazan'ny maso na zavatra fofony
manitra eo amin'ny manana fofona tsara zany. De am'regny rehetrarehetra reny misy berakhot, misy bénédiction daholo de reny mila ianarana, mila atao zany zay zavatra zay. O le itanut beyom hakipurim o behamisha anavim. De mila koa izy azadino ny mifaly hanina, ny fifadikanana amin'ny andro antsoina hoe kipurim na amin'ny andro yom kippur moa zany. لشروف حميت بأربعة أسار بنيسان tatsika fa ito zany anaty anisan'ny zavatra matoy zany tafiditra anatin'le sokajiny mitzvah zay taratra anatin'ny zoar bokin'ny Nabi Shimon Bar Yochai satria misy tsiambaratelo avo be ary misy asa lehibe ara-panahy miaraka amin'ny zavatra nataontsika tamin'ny Nisan alohan'ny miditra amin'ny Pesach le hoe mandoro Hametz amin'ny 14 volana Nisan. Efa nazavasika kely fotsiny tamin'izany fotoana zany le miantona eo ambadika. Iza tasiny. Tohizana ihany. Nisan. هدرت بني زكين تلميذي خخام ينيك خخيم ولزكين ashmay. Eto koa izy mila manome voninahitra manaja ny olon-kendry, olona antitra, olona manana zany taona lehibe zany ataontsika hoe mpinezakeny. Raha ohatra zany anao izy mahita olona manana volombava fotsy na misy volo fotsy de tsy maintsy manome voninahitra na manaja. Ary isavy tara izy fa zakeny talmideh chacham, olona mpianatra Torah ary olona feno fahendrena. Zay no antsoina hoe talmideh chacham. Yanik ve chachima le zakeny zay hozy izy na olona anankiray fotsiny efa fantatrao fa efa lehibe, olona lehibe de tsy maintsy misy fanajana miaraka amin'izay. Lihiot tsanoa bevet hakise. Misy mendrika misy fihetsika mendrika izy rehefa miditra amin'ny trano fivoahana. Zazo. Trano fivoahana de mila manana fihetsika mendrika. Ie, satria ao anatin'ny Torah any amin'ny toerana ohatran'izany mila asiana haja foana fa tsy hoe rehefa hoe maloto le toerana de tsy hajany. Misy haja. Tsy midika hoe any misy fomba be dia be zany araka ny efa niresantsika tamin'le halakha na lalàna mikasika ny fihetsika ao anatin'ny trano fivoahana. Fa misy ny antsoina hoe tsinoa avy amin'ny tsinout fihetsika mendrika dikan'izany. Efa niresantsika kely izy tany amin'ireny lalàna nianarana ireny. ليه هتصديق دين شمايم على كل مئورة وحفريش ترما من حبئة لبنوت بيتها حكنيسات لحيتبلل بو لأبد الشام عبودة زارة. Eto ny fihetsika izay tokony ananan'ny olona anankiray fa hoe andeha amin'ny toerana antsoina hoe synagogue na Bet Knesset, trano fiangonana dikan'izany. Knesset, knisa, miangona. Bet, trano fiangonana. De any izy no miezaka zany ny olona anankiray mandeha any amin'ny toerana io rehefa hitpalel ny hivavaka any. Inona hozy izy? Le aved shem avodazara de arinana potena. Aved zany manompo potena hozy izy ireo avodazara na ireo fanompoana sampy. لأذكرين لجدعاء عشيرة لسخوف عشيرة لشبيخ ציבותם להשמיד במותם לנטוץ מזבחותם. Fotsiny misy zavatra tiako
Azafady izy teo. Le sofa avy Sham avy Zara. Le adikira le ty ozy izy raha vao tonga ozy izy ny fadimbolana ny vadinao de tonga de misara ino dikan'izay misara toerana tsy miara-matory amin'ny fandriana anankiray fa misy toerana manokana atorian'ny vadinao tonga de tandremo izy zay zavatra zay le Aisha Ashira zay mitovy am'izay koa vetivety fotsiny de tsy mila tsy fady zavatra fady be ozy izy ny misy firaisana miaraka amin'ny vehivavy misy nefa izy fadim-bolana zavatra faran'izay manimba ny hasina zany zavatra zany simba tena simba tanteraka ny hasina ara-panahy raha misy an'izay eto ok Zara mifirosy Aisha azafady nidingano kely izy teo مفروش منها مفروش منها شان يسموه لسطح مفروش منها إشاء مشتمشة كشيء رئي دام مياد تيجي نرساتيكتو كاسكن لوي فادمولن ساش لوي ثم دي يلوزيز لتويرن أبد كبي تشميش عبودة زرا أوكي مفروش منها إشاء سموه زي أزمانا كيكي ملا لافtra ozy izy amin'le rehefa hoe tonga vao hitanao fa misy raha ny latsaka zany ny fadim-bolana zavatra zay miankina indrindra miankina amin'ny fihetsika ny vehivavy satria ny vehivavy mahita an'le izy vao mahita an'iny tonga de tonga afaka miteny hoe na tsy miteny tena marina satria misy fomba fitenena fomba fanomezana an'le zava-mitranga tsy tonga de miteny mivantana satria zay de efa tsy mendrika zay fa misy fihetsika tonga de aseho amin'le vehivavy zany amin'ny lehilahy hoe manomboka amin'izao tsy afaka kitiana intsony tsy afaka manantona azy sns misy lalana be koa anatin'izay avelokiana ny anatiny termine khacham fatahorana ho an'ny olona mpianatra Tora ary misy fahindrena tashena zay koa misy matsy olona eza tashena limola orlat halev atao izy ny mila forano izy ny inona halev ny fo inona zany inona dikan'izany angamba ny fo koa misy zavatra mila sorona misy mila atao britmila na forazaza moa zany dikan'izay britmila ny forazaza nefa eto milaza hoe misy antsoina hoe fora an'ny fo tashena kody io satria ao anatin'ny fo koa misy antsoina hoe orla le orla ilay no antsoina hoe lay hoditra zay ho tapahana asorona amin'ilay rehefa atao mididipoitra le ankizy miahova tohahot mitia ny hotenenina ozy izy tokony rehefa misy olana rehefa tonga zany fotoana anankiray tokony bedesina zay man dikany hoe tohahot zavatra réprimande izy amin'ny teny frantsay fa ino dikan'izay bedesina le olona na ampianarina misy fampianarana enjana de tia avy no mila tia an'izay fotoana zay hono ianao tsika moa zany fa tsy hoe ianao tsika rehefa misy zavatra tsy nety natao de tsy maintsy mangina de enona le hoe inona le tsy nety natao amin'izay fotoana zay mety hoe tsy anaiky tsika satria mety hoe te hamaly foana hoe kazana anao zao kazana anao nefa eo tokony mangina iny sary tiavo izy izy de olona manabedy anao amin'izay fotoana zay le ahova tohahot لعصوت الاثنين شورات حدين de rehefa mihetsika izy ianao na manao zavatra de fataro aza sorona mihitsy izy anatin'ny sainao le hoe fataro fa ny zavatra rehetra ho ataonao na ho tanterahanao
dia ho tsaraina, misy fitsarana amin'ny farany amin'ny zavatra nataonao. Zany manampy amin'ny mba tsy hanaovana zavatra ratsy na hanimba olona na hanimba ny anaran'ny Hashem, fa hanao zavatra ho an'ny Hashem, satria efa fantatrao fa zavatra rehetrarehetra natao na zavatra natao na ny zavatra nitenenina na ny zavatra nieritreretina dia tsy maintsy ho tsaraina anao, tsaraina ny tsirairay. Bezat Hashem. Tamim tihie im Hashem Elokecha. Tokony olona tsotra, tokony olona mahitsy izy ianao eo anatrehany Hashem Elokecha, Elohim anao. Ino izy dikan'izany hoe olona mahitsy, olona antsoina hoe tam, satria Yaakov koa lazaina hoe Yaakov ish tam, na olona tsotra, nefa code izy io. Tam koa misy olona tsotra zany olona mametraka ny fanekena zany, mametraka ny fitokisana amin'ny Hashem amin'ny zavatra rehetra. Tsy fantany hoe ho tanteraka ve sa ho tsy tanteraka, fa ataony ny anjarany dia ho an'ny Hashem no manao ny anjarany rehefa avy eo. Ohatra hoe misy projet anankiray mila ilaina ny vola anaovana an'ilay izy, nefa ilay vola mbola tsy hitanao io, fa fantatrao zany fa inona ny zavatra ataoko amin'izao, ataoko ilay izy fa Hashem no manampy azy. Zay ilay olona antsoina hoe olona tsotra, olona madio, olona atsoina hoe olona tsotra ilay izy, fa tsy hoe tsotra hoe olona sanatria zany hoe olona tsy mahalala, non, tsy izay mihitsy. Tsotra zany vita tokoa ny anjarako, fa mametraka ny toky amin'ny Hashem, dia na tsy eo ary ilay vola ilaina amin'izay fotoana izay, fa tsy maintsy ho tanteraka ilay izy rehefa apetraka anao mihitsy ny fitokisana amin'ny Hashem. Zay no antsoina hoe olona ishtam na olona tsotra. Velo tahmod, ta'amod al divrei à Kaldin. Tsy tokony manaraka hozy izy an'ireo fomba nataon'ireo Kaldian. Inona ireo fomba nataon'ny Kaldianareo? Avelako nareo mitrandraka an'izay, tsy ilay izy Chaldian. Aza manaraka ny fomban'ireo hozy izy, satria misy avelako nareo mijery an'izay. Avat re'im ou Berklala le ri'ahu le khaf skhut sheloh be fanim. Izao koa izy izy. Re'im, mity an'ireo olona mitovy aminao izy izy, fa zay zany le dikan'ilay hoe re'im, raha ohatra ka dikan'izay, ity mantsy efa nijerezika tamin'ny farany. Raha zany zavatra ratsy, atsoina hoe ratsy, satria zavatra ratsy. Fa ny fandikana anazy satria hoe ahavita ny re'acha kamocha, itiavinao izy zany ny olona tahaka anao, zay ny dikany voalohany. Fa araka efa niresantsika tamin'ny cours tany aloha hoe le re'acha ny racine na ny fototeny amin'ny hoe le re'acha ra, ino dikany ra, ratsy. Zay le mazava-tsika hoe io le hoe ahavita le re'acha kamocha na io tiavinao izy zany ny olona tahaka anao. Io miresaka izy an'ilay yetser hara na ilay toetra ratsy, ilay toetranao antsoina hoe ratsy. Araka efa niresantsika, ny tanjona dia ny mampitambatra ny izy roa, tsy hoe mampitambatra, miara-miasa izy roa, ilay antsoina hoe toetra tsara sy ny toetra ratsy. Fa amin'ny voalohany mila hidivina aloha ilay toetra ratsy, izay ny dingana voalohany. Faharoa, rehefa resinao izy, satria anao zany miakatra foana amin'ny herin'ny toetra tsara, dia resinao ilay toetra ratsy, eo amin'izay vao afaka manampy anao, lasa miara-miasa aminao. Io no mahatonga an'izy hoe ahavita le re'acha, le raha hozy izy, ho tiavinao izy izy na le toetra ratsy anatinao, satria izay zavatra zay faran'izay sarotra indrindra. Tsisy olona tia izany hoe tonga any ivelany dia tonga dia miteny izy za tena zavatra farany tiako le hoe mora tezitra, zavatra farany tiako le hoe malahelo. Tsisy olona hiteny an'izay, nefa zay hozy izy ny tanjona, hozy tiavo hozy izy zavatra zay, ino dikan'izay, satria io anao ihany. Fa tsy olon-kafa mihitsy no anatin'izay na mitondra an'izay hatezerana sy ny alahelo sy ny fitiavana ny fahafinaretana eto an-tany sy ny fitenenana alashon hara sy ny sisa, araka ny fitantsika hatramin'izay. وبإخلال لأخرئوا لخاف سخوت شلو بفناو دي زي كوزيز عميو كاف سخوت فونا وزيز يو إلا نتسنوي يسير رانو يو مدي كان ذني كاف سخوت
na de nisy zavatra tsy tiany nataony ary izy zany de rehefa sanatrin'izany anao ohatra hoe tsara ny zavatra nataony de eritrereto foana fa mety hoe tsy fananiany ny zavatra farafahakeliny na misy zavatra anankiray natonga anazy nanosika anao nanosika ny tenanao nampiseho an'le toetra ratsy fa tsy tonga de aza teneny hoe toetra ratsy tonga de ratsy ty olona ty na mpandainga ty olona ty zay mantsy fataon'ny be dia be fataontsika rehetra ny tena marina hoe mahita zavatra anankiray misy olona anankiray vao hoe tazana fotsiny amin'ny vidéo anankiray nandainga izy tonga de vitana hatramin'ny farany zany ny olona io ao anatin'ny scène tsirairay nahita ny vidéo mpandainga tsisy fotoana mihitsy zany ny olona raha vao teny zavatra de tsy mandainga fa izy zany teneny le kafisoty mety hoe misy zavatra natoa izy nanao nampiseho naneho an'izay fihetsika zay tamin'io fotoana io zay ny hoe kafisoty amenao mérite le olona sarotra le kafisoty chez le لحذية شالوم بين آدم لحذيرو de mitrandraka foana izy izy ny manamboatra fifandraisana amin'ny misy fifandraisana zany shalom ny fiadanana azo hoe fiadanana le izy la paix de tokony hoe mitrandraka foana anao izy izy no mampisy ny antsoina hoe shalom eo anelan'elan'ny olona sy ny namany Adam le Havero inona dikan'izay mitanjona eto zany izy zany dia ianao no mpitondra shalom zay ihany le resantsika hatramin'izay ary nikorsika tamin'ny maly koa nahitantsika an'izay hevitra zay le hoe Israel no mpitondra shalom mampifandray ny zavatra anankiroa mifanohitra tamin'ny antsika niresaka an'le hoe sakafo ara-batana sy ny sakafo ara-panahy izy roa ohatran'ny hoe mifanohitra nefa mila mahita an'izay hery zay zany ny Israel mba hoe mitambatra le zavatra anankiroa mifanohitra mitovy amin'izay koa eto antsoina hoe etsery atao sy etsery ara ny toetra tsara sy ny toetra ratsy amin'ny voalohany zareo tena mifanohitra ary zay le ady tokony hoentiny fa amin'ny farany mila be shalom izy roa lasa mifandray ary mahay miara-miaina zay ny tanjon'ny olona antsoina hoe Israel manana an'izay dingana na statut antsoina hoe Israel mitovy amin'izay koa rehefa resina koa izy amin'ny zava-misy mitranga any Israel amin'izao fotoana ny Israel sy Palestine sy Gaza zavatra olona ohatra hoe firenena anankiroa mifanohitra raha tena Israel zany le olona na manana an'le dingana antsoina hoe Israel ny tanjona de mba hifandraisana afaka miara-miasa ary miara-miaina le roa tota zay mifanohitra fa hatramin'izao le olona antsoina Israel atao lasa ohatran'ny hoe zay pro-israeliana fa ny palestiniana zany reo mifahavalo de mila vonoina zany de efa manome hevitra manome an'le inona ny antsoina hoe hery ara-panahy mitondra an'le Israel amin'izao fotoana tsy Israel izy ny tena marina fa zavatra hafa no mitondra hatramin'izao zay zavatra zay somary sarotrarotro satria le izy mantsy hoentin'ny fihetseham-po ny olona de lasa ohatran'ny hoe tamin'ny 7 oktobra nisy an'le atakin'ny Gaza de tsy maintsy vonoina zany le olona eny fihetseham-po izy amin'ny voalohany ao aorianany hoe aiza le olon-kendry zay le ilaina foana le fahendrena aiza le olon-kendry tokony tantana hoe inona ny azo atao matoa zay zavatra zay nitranga misy zavatra tsy nety nataontsika fa tsy hoe zareo zany efa olona ratsy de aratsiana daholo ny olona rehetrarehetra any Shalom ben Adam ve Havelo la paix amin'ny olona rehetrarehetra hozy izy mety mantsy vehai achicha amecha ary ho velona hozy izy ny namanao sy ny firay-pirenena aminao yahzir lo revit ketsotsa ולכן דינה פיקוח נפש אחד בכל מיני המציאות שיחיה בהם. ומסקוזי זה minusny pikoah nefesh ohatrany hoe olona anankiray vonona manome zay mantsy nason'ny olona sasany hoe martyr fa tsy izy hoe martyr fa anao zany vonona hiady ho amin'ny fahamarinana ary rehefa
hatramin'ny hitondra ny sanatsinana zany hoe raha ohatra hoe ho very mihitsy ny zany hoe ho faty, fantatrao fa anao miady ho an'ny fahamarinana. Tasema zay hoe pikoa nefesh. Pikoa zany avy amin'ny pokea zany hoe misokatra hozy izy ny masonao. Rehefa miteny misy amin'ny maso no fampiasana an'izay teny antsoina hoe pikoa na pokea. Pokea maso anankiray izay mahita lavitra, mahita ny zavatra tsy hita maso. Izay no antsoina hoe pokea na peka. Dia nefa eto izy pekah nefesh, pikoa nefesh. Ohatran'ny hoe misokatra min'ny zany le fanan'ilay olona. Iny dikan'izay tena mandray an'ilay fahamarinana amin'ny tontolo ara-panahy. Amin'izay fotoana izay mantsy tsy misy intsony limity ara-batana amin'izay fotoana izay. Fa tsy averiko ihany tsy olona rehetrarehetra no afaka maka an'izay dingana izay fa arakaraky ny herin'ny tsirairay. Mila mahafantatra ny herin'ny tsirairay. Herintsika zany tsika izay vao afaka hoe mandeha amin'izay toerana antsoina hoe pikoa nefesh. Raha ohatra ka matahotra ny fahafatesana aleo mijanona tsotra. نفاش بيقول مني مسؤول شيء يخيبهم وأفيخ ندري يشتو بدو أفيخ مسكوزيزا satria zay misy alakha anankiray, lalàna anankiray hoe raha ohatra ka misy vadin'ny olona anankiray, vady zany le vehivavy nanao voady izy dia tsy afaka manala an'iny voady iny izy fa ny vadiny no afaka manala an'izay le voady nataony. Dia zay zany alakha eto izy hoe anao izy tokony mahavita manao an'izay indray mandeha ao anatin'ny fiainanao. Inona ilay mitzva? M'annuler, asorina ilay voady nataon'ny vadinao na nataon'ny zanakanao vavy. Mitzva koa zay. Kôdy koa be dia be avy ihany fa misy tsiambarateny lehibe ambadika an'ireny rehetrarehetra. Lehorot dinim dayanim dinim לקיים הדיין מדברי שקר תרחוק mikasika ny mpitsara hozy izy. Mba misy ny antsoina hoe mpitsara zany ny mpitsara hozy izy mba tokony mitondra ary manonona fitsarana arakaraka manaraka ny fitsaran'ny Torah. Inona no teneniny eto? Manaraka ny fitsarana tany ambony. Zay no resansika tamin'ny farany hoe ny olona mpitsara farafahakeliny manana antsoina hoe Ruach HaKodesh. Maninona? Satria ny fitsarana entiny eto an-tany tokony manana hery zany izy nahita miakatra any amin'ny tontolo tsy hita maso, hoe tontolo ara-panahy, dia nahita an'ilay didy izay ilay fitsarana izay nivoaka tany amin'ny antsoina hoe fitsarana any ambony, ilay ma'ala, any tontolo any ambony. Fa tsy hoe ilay fitsarana hoentiny ara-ponina ao am-fon'ilay mpitsara na ilay eo amin'ny ny fahaizana. Satria isika olombelona mety diso. Dia zay koa izy tandremana hozy izy ny olona antsoina hoe dayan na mpitsara amin'ny resaka lainga. Tokony miala lavitra ny antsoina hoe sheker satria ny olona mpitsara ny olona tokony mitazona ny antsoina hoe fahamarinana. بدون بديني شوتفيم وبخلوكات كركع بخول مني توفا ونتبع. Inona hozy izy ny farany? Rehefa ny mpitsara hozy izy mamoaka ny fitsarana dia tokony manaja koa ilay firenena misy azy, mikasika an'ilay lalàna an'ilay firenena misy anazy hozy izy. Dia ny fizarana ny lova. Anisan'ny asan'ny tsara ny
mizara ny tany na mizara ny lova le tanin'ny olona zany. Tsara koa manana an'izay. Sy ireo zavatra rehetrarehetra zay mikasika ny asan'ny antsoina hoe mpitsara, satria ny mpitsara mantsy na antsoina hoe chauve-tim izy. Chauve-tim zany mpitsara na Dayan koa mpitsara, juge. Ireny no feno asa be dia be zany miankina amin'ny zareo satria zareo no olona antsoina hoe mpitsara no olona feno fahendrena ary mahalala ny fahamarinana. Raha vao mpitsara zany tsy vitan'izay ary misy ny tahotra ny ao ambony satria izy mizaka an'ilay fitsarana tany ambony raha ohatra ka tsy mahintsy ilay olona le mpitsara na voavidim-bola satria izay ilay izy na misy ataontsika hoe hoentin'ny fihetseham-po dia tsy afaka atao mpitsara mihitsy ilay olona satria manjary simba ary tsy mahintsy ny fitsarana dia rehefa tsy mahintsy ny fitsarana dia feno ady any amin'ny vahoaka. Zay izy nahatonga anazy naniresaka teo mikasika ny hoe shalom adam bechadero. Mitrandraka foana anao izy zany fandriam-pahalemana na ny fiadanana amin'ny taranonona, tarabelona. Ezat Hashem. Dia shalom izy mbola ato. Raha misy fanontaniana aza misalasala mametraka fanontaniana. Andao ary tohizana izy. Ve'elu mitzvot assez ni livré sofrim. Itu sih bisa menjadi biasa. Tindreo izy ny karazana mitzvot positif na ny fomba izay napetraka ireo sofrim mpanoratra. Ina ilay mpanoratra ireo ny rabanina zany no nametraka an'ilay mitzvot fa tsy hitanao amin'ny tsy hoe tsy hita zany fa vokatry ny fianarana ny Torah no nahazahoana an'ireto lalàna mitzvot asy reto na ny fomba. إلى كلمة لحاجة إل كلمة زي ما توصيت tamin'ny alohan'ny hiditra Pesach mila ampangotrahana izy ny kelimy zay vao afaka ampiasaina lasa kasher o le havtil kelima hadashim dia mila atao tevila izy tefila le hoe atsoboka anaty rano velona, rano mandeha. Ny kelima zay vao azo ampiasaina, zay vao antsoina hoe kasher, afaka ampiasaina dikany antsoina hoe kasher. Zay koa mitzvah, dikan'izay ny vera na ny vilia na ny vilany na ny sotro sy ny sitra rehetrarehetra izay tsy natao tevila dia tsy afaka ampiasaina, tsy kasher. Zay ny dikany hoe kasher avy eo ny kasher zany hoe azo ampiasaina na azo ampiasaina ilay zavatra. O libdok chametz leil arba'a asar benisan dia mitady izy an'ilay chametz amin'ny harivan'ny 14 ny volana Nisan. Ireo zany andabanima no nametraka an'ireo mitzvot ireo lalàna ireo. Echol maror leil rishon shel pesach. Mihinana izy an'ilay ahitra mangidy amin'ny harivan'ny andron'ny Pesach. Levarech alcool ha-mitzvot ve'alcool ha-nisi'im ve'alcool ha-me'oraot haba'im alav si manonona an'ireo bénédiction bracha mikasika amin'ny mitzvah rehetrarehetra zay mifandray amin'ny andro harivan'ny Pesach io. Mikrat besefer Torah bizmanim shetiken Moshe Rabbeinu alav shalom beshabbat beyom tov. Dia miezaka koa izy no miakatra any kreata Torah. Ny dikan'izay miezaka mba ho hiakatra any amin'ny tsy boky zany fa ilay rouleau-ny Torah dia mamaky mitzvah anankiray zay araka napetraky Moshe Rabbeinu izy dia amnovina izy ny fanaovana an'izay amin'ny andro Shabbat na amin'ny Yom Tov. Ezat Hashem. Zay rehetrarehetra zay zany ny dingana tokony ezahana atao raha ohatra ka te hahazo ny
sokajy antsoina hoe tsadika. Hitantsika zany fa ireo zavatra rehetrarehetra ireo be dia be ary avy eo koa mijovana anankiray mety ataontsika hoe enim-bolana mianatra an'izay fotsiny nefa izy maro dia maro izy eo. Nefa dia izay no tenenina Benjamin Vital hoe ireo rehetrarehetra ireo izy sarotra ho an'ny olona anankiray no manatanteraka azy raha ohatra ka mbola tsy mipetraka ny antsoina hoe méthode de vote na toetra tsara na ny antsoina hoe fahendrena averina ihany. Rehefa eo zany ny olona miasa ny tenany foana amin'ny resaka hoe fametraham-teny, tsy tezitra zany, tsy mianatra foana zany izy amin'izay zavatra izay dia tsy mandaingina na hoe zavatra voateniny tonga dia tanterahina dia tsy dia sarotra an'ilay fafinaretana ara-batana izay misy eto hoe resaka sakafo, resaka vola, hafananana zany tontolo eto tsy dia latsy, tsy dia miditra amin'izay izy. Dia ny farany tsy mora malahelo, tsisy depression, tsisy zavatra ohatran'izay izy fantany daholo ny lanjan'ny zavatra ananany. Rehefa olona zany manana an'izay rehetrarehetra izay dia rehefa tonga izy eo anatrehan'ireto mitsivà reto dia moramora aminy natanterahana an'ilay izy. Fa raha ohatra ka reny mbola tsy namboarina fa ilay olona mora tezitra ary feno fiheboheboana, mpandainga, tia fafinaretana, tia sakafo, tia zavatra be dia be mikasika ny fafinaretana ary mbola misy alahelo dia vao manao sarotra ho anazy nandray na dia mitsivà anankiray hozy izy. Mety ataony ilay izy fa rehefa avy eo misy zavatra nanana fotoana anazy dia tsy ataony intsony ilay mitsivà. Satria ilay midôta raozy zany mbola ao, ilay toetra ratsy zany mbola mitondra azy. Izay no teneniny. Dia izay no mahatonga ny hoe tsadika zany izy antsoina hoe tsadika dia olona miady amin'ny toetra ratsiny. Izy no mandra-pahazahoana an'ilay fandreseny. Dia amin'izay fotoana izay izy antsoina foana tsadika na tsadik gamor, kovesh et etzro. Rehefa vita zany izay zavatra rehetra izay hozy izy dia miakatra amin'ny dingana anankiray amin'izay isika. Izay ny chapitre hitantsika amin'ny tsy haiko na ho atomboka androany, angamba afaka atao tsikelikely fotsiny, atomboka androany ny hoe dingana antsoina hoe dingana antsoina hoe hasid. Ny varavarana fahadimy izy dia hoe bi'uhu madrigat hasid. Eto zany tsika no hanazava an'ilay dingana antsoina hoe hasid rehefa tanteraka daholo ireo zavatra rehetra niresantsika teo ambony teo. Dikan'izay efa tsy miady intsony izy amin'ny toetra ratsiny fa efa lasa fahazarana ho anazy, lasa ohatran'ny hoe toetrany mihitsy ilay olona feno fahendrena. بدريخك tsara kidesh yihi neged pine adam tamid. Reto izy azavantsika zany ilay dingana antsoina hoe hasid ary tokony ho apetraka ny olona anankiray izay mitrandraka an'izany ho tonga amin'izany antsoina hoe hasid. Avy amin'ny chesed, ilay chesed hoe mpanao asa soa ny olona antsoina hoe hasid. Amin'izay fotoana izay izy reto izy tokony tsy miala mihitsy eo anatrehan'ilay olona antsoina hoe hasid. Reto zavatra reto zany torohevitra reto. Dia angamba ataontsika ity voalohany ity. Od והוא מבאר הדברים אשר הם מצויים תמיד וצריכים זהירות גדול. Reto izy ilay zavatra ny fanazavana lehibe izay tokony averimberina foana ary mila tandremana rehefa tonga amin'izany dingana zany. Averina zany, inona zany tiany tenenina eto? Fantaro izy fa rehefa olona anankiray tonga amin'ny dingana, ny hoe tsy miady amin'ny toetra ratsy intsony fa tafakatra amin'ny dingana antsoina hoe hasid, mety latsaka foana ilay olona. Fa tsy hoe rehefa azonao izay ilay dingana dia alohan'izay zany mora tezitra, tsy hoe mora tezitra verina mety manjary hoe lasa tezitra indray vao misy hatezerana izay dikan'izay nahazo hery indray ilay toetra antsoina hoe toetra ratsy. Dia midina dingana indray zany ilay olona verina tsadika indray. Izay mahatonga anazy miteny hoe zehirut gadol, mila fitandremana lehibe. Mitandremana izy ary reto zavatra reto reto torohevitra resahako ao anatin'ity chapitre ity izy ataovy foana ao anatin'ny sainao, amin'izay zany ianao tsy latsaka an'ilay dingana. Satria araka ny fantatsika koa rehefa miakatra dingana ny olona anankiray dia miara-miakatra amin'izay koa ny herin'ny antsoina hoe iatserarana ilay toetra ratsy. Miara-miakatra koa izy miha-matanjaka.
تلميذ الصحيحين يزيخون וגם הם דבחים שהם יותר חמורים מכל השאר כפי אשר בירכתי מפני אמרי נועם רבותינו ז"ל בתלמוד ובמדרשים ובמסכת יראת חטא ופרקי דרך ארץ ובספר הזוהר. Hita izy zavatra teny anreto. Reto izy izy ny zavatra horesahako anatin'ity chapitre ity dia zavatra nampitan'ireo olon-kendry tany aloha ary tena nametraka hafatra mihitsy zareo hoe reto zavatra reto izy raha ohatra ka tsy ambenina moa zany, tazomina ny vokatry ny zavatra tsy fitazomana azy izy dia mitondra atsotsika hoe mitondra tsy le hoe valisoa tsy zay mihitsy hoe valisoa fa valisoa ratsy ary le izy tena mavesatra be zany hoe hamorima zany zavatra mavesatra misy conséquence ngeza be zany zay izy amin'ny teny frantsay lehibe izy conséquence andreo raha ohatra ka tsy tazomina ary tsy miezaka amin'izay hoe izahir gadol mihezaka lehibe. Dia aiza moa izy ny ahitanao an'ireo fitandremanareo sy ny hoe mahazahoantsika an'izay hoe enjana be ny vokatry ny tsy fanarahanan'ireto torohevitra reto any amin'ny boky antsoina hoe Talmud ahitana an'izay. Any amin'ny Masechet anaty Mishna Irat Het fiatahorana ny ota any feno fanazavana be dia be mikasika an'izany. Pirkei derech eretz ny chapitre antsoina hoe derech eretz zany raha adika dia fitondran-tena. Sefer Azohar tsy vitan'izay fa ny boky antsoina hoe Zohar hoe Rabbi Shimon Bar Yochai Torat ataontsika hoe Sod du Pshat araka ny efa tentsika tamin'ny maly. וכבר נתבאר בשערים שקדמו כי שלוש מדרגות הן. Efa hitantsika tamin'ny chapitre teo aloha izy fa misy dingana telo ao anatin'izay raha ohatra ka hoe atao asiana dingana zany le afatra ho an'ny olona rehefa nahatratra an'ilay dingana antsoina hoe chassid dia inona izy? Voalohany harishon בקניין המידות הטובות בנפש היסודית בתיבה גמור. Ny zavatra ny dingana voalohany izy ao anatin'izay dia ny fahazahoana kane zany ohatra hoe ny vidiana zavatra azo zany le izy. Hamidot tovot ny toetra tsara. Benefesh ayesodit izay mifototra ao anatin'ilay hoe nefesh ayesodi araka ny nazavantsika izay zavatra izay tany aloha tany. Nefesh na dingana anankiray ao anatin'ny fanahy antsoina hoe nefesh hayesodi satria any no mitoetra ny antsoina hoe toetra tsara sy ny toetra ratsy. Beteva gamora tsy vitan'izay ozy izy fa rehefa azonao izy izay dingana antsoina hoe misy toetra mahazo an'ilay toetra tsara dia tokony ho beteva gamora izany teva zany natiora lasa ohatran'ny hoe tena natiora aminao ilay fahendrena fa tsy misy ezaka be no hoe zay vao lasa endry. Naturel aminao ilay fanetretena, naturel aminao no manome haja ny zavatra rehetrarehetra misy eraky ny tsy mampatatra ny lanjan'ny zavatra rehetrarehetra anananao sy iainanao. Naturel ilay izy fa tsy ezaka be hoe indraindray tadidiko fa misy an'izao zany indraindray tsy adiniko dia manjary tsy rarahiko intsony ilay zavatra sy ny sisa. Gamour dia gamour indray complet tena tanteraka ozy izy tena lasa ohatran'ny hoe natiora aminao toetranao tanteraka ilay hoe feno fahendrena. Zay zany dingana voalohany. Dia faharoa izy hasheni besur mera shasa mitzvot velo taase mitzvot lo taase banefesh asikhli. Faharoa izy ny fialana lavitra an'ireo fady satria zay no antsoina hoe mitzvot lo taase na ireo mitzva négatif aza atao aza zay ilay antsoina hoe mitzva négatif dia hoe ny fialana lavitra ozy izy ny fandikana an'ireo fady. Ary tsy vitan'izay teneny aiza no ahitanao amin'izay an'ireo inona moa
lalàna na antsoina hoe fady ao anatin'ny fanahy na antsoina hoe nefesh sirkli avy eo koa efa hitantsika koa zay tany amin'ny cours tany aloha tamin'ny voalohany. Dikan'izay zany ajaina ny fady, efa misy fady ao anatin'ny eny de jerena hoe inona ny antony satria ireo zavatra ireo manala miaro anao mba tsy hanota. Zay ny asan'ny fady satria ny fady ohatrany hoe misy fambenana anao mba sy ny fanahinao mba tsy ho haloto, mba tsy latsaka ny hasiny. Zay ny asan'ny fady. Fa tsy hoe zavatra hanasahiranana ny fiainana le izy. Hazo shalom, tsy zay mihitsy le izy. Ny fady hitazomana ny hasina. Rehefa eo ny hasina dia miakatra koa zany ny finoana ara-panahy. Ashenita tartlety asirleba. Dia ny fahatelo izy dingana fahatelo amin'izay bekium ramah mitzvot ase anikra asa asetov. Dia ny fahatelo izy ny fandraisana ary ny fanatanterahana ny mitzva positif. Ina indray dikan'izay fomba. Tsy ajana zany ny fady ary tanterahana ny fomba. Zay ny teneniny. Ina le fomba 248 ny fomba ao anatin'ny Torah dia le fady 365 ny fomba. Total amin'izy rehetrarehetra 613. Zay le hoe 613 mitzvot. Misy fady zany 365 ao anatin'ny Torah dia misy fomba 248 anatin'ny Torah. Araka ny hitantsika teo ny fady no fanambenana an'ilay olona mba tsy hanota amin'izay tsy midina ny hasiny. Tsy vitan'izay fa ny hasina eo ihany fa mila amena hery izy. Ahoana fanomezana hery an'ilay hasina? Tanterao ny fomba. Zay hozy izy ny Torah. Dia rehefa ilay fomba atao azahoanao mampiakatra ny hasina. 248 790 ny isany anatin'ny Torah. Dia zay koa zany ohatra hoe miresaka fanontaniana aiza ho aiza zany ny fomba sy fady maninona ny fomba ny kolontsaina malagasy misy fomba dia misy fady satria manana an'izay fahaizana zay tsika tany aloha. Manana an'izay hoe misy ny hasina ary zany zavatra fitenitsika hatramin'izay hoe misy tany antsoina hoe hasina dia hoe mandrosoa hasina. Tsy mitentsika hoe mandrosoa ny loto hazo shalom tsy izay misy ny teneny fa mandrosoa hasina matoa misy ny antsoina hoe hasina satria misy ny antsoina hoe fady. Maninona ny olona anankiray mametraka fady satria fantany fa misy zavatra manimba ny hasina. Vekine od yesh madriga emtsai dia misy koa izy zany efa anisan'ireo dingana telo eo misy dingana anankiray eo antenantenany emtsai sy kinyan hamidot izay mifanakaiky amin'ilay hoe fandraisana ny toetra tsara. Toy zany izy afatra zany fahendrena fanajana ny fady ary fanatanterahana ny fomba. Ireo zavatra telo izy no azahoanao an'ilay dingana antsoina hoe chasid na olona feno fahasoavana manao asa soa, tsy manambany olona, tsy miteny hoe satria ilay olona tsy manaraka ny fombanao dia aratsiana, tsy izay mihitsy. Manana ny fomba mihitsy fa anao manao mizara foana zany ilay olona antsoina hoe asa soa, fizarana. Vegam hem kerovim el mitzvot lota ase dia mifanakaiky koa izy reto le dingana eo antenantenany fanakaiky amin'ilay mitzvot lota ase iny dikan'izay fanakaiky amin'ilay fanajana ny fady lota ase derer marta ou midivre kabbalah chez ou me hanviim ve ha ketuvim. Dia aiza hozy izy nahitanao an'ireo fomba na sy ireo fady tokony tandremanareo fa zay tsy hitanao izy ao anatin'ny 613 mitzvot fa taratra amin'ilay tantaran'ireo mpaminany. Misy fomba zany fiainan'ilay mpaminany tany aloha tsy mitovy mihitsy amin'ny fiainan'ilay atsotsika hoe Israel tsotra satria ny mpaminany efa manana fomba fiainana manokana satria ny tanjony ny antsoina hoe mpaminany ahita ny zava-mitranga amin'ny tontolo ara-panahy. Raha ohatra ka maloto ny vatany, raha ohatra ka tsisy hasina tsy afaka manao an'izany mihitsy na indray ary. Izay mahatonga ny hoe reto izy zany misy dingana ao anelanelan'ilay dingana telo resantsika teo izay taratra ary ho hitanao nampianaran'ireo mpaminany tany aloha hoe zao ny fomba fiainan'ny zareo tany dia io nahatonga an'ilay olona miakatra dingana foana ara-panahy ary mahita zavatra tokony tsy hitan'ny be sy ny maro. Zay no nahatonga an'izareo antsoina hoe mpaminany na amin'ny teny gasy izy mpamosaka ny ho avy. Manana an'izay koa tsika.
Baruch Hashem. Mety hitovy zay mampiditra an'ilay tematika fotsiny zany tsika zao tamin'ity fa ho trandrahana ilay izy Bezat Hashem amin'ny manaraka indray mikasika ny dingana voalohany anatin'izay zany ny hoe acquisition ny hoe fandraisana ny toetra tsara izay lasa ohatran'ny hoe tena lasa natiora-ny olona complet Bezat Hashem. Izay zany no hitantsika amin'ny herinandro amin'ny manaraka Bezat Hashem. Baruch Adonai, amen, amen, tonda rabba, lekulam, misaotra betsaka antsika rehetrarehetra ao amin'ny izay nanaraka amin'ny Facebook, Rabbi Chaim Ishai ao Ambognamory sy rehetrarehetra izay nanaraka, dia misaotra koa ny Rabanita Anna Moon ao amin'ny Facebook, ato amin'ny studio moa zany satria tafiditra ato izy fa tsy afaka ampidirina Bezat Hashem, dia ho an'ny rehetrarehetra izay nanaraka. Yom Tov, Shavuot Tov, lekulam.